Orinasa mpanao lalana eto Madagasikara aloavy ny volanay efa miatra amanaina ny tsy firarahinanay. Talen'ny serasera ny fiadidinan'ny repoblika teo aloha nitsabaka andraikitra indray. Tsena amoron-tatatra Andravoahangy aza fitahana izahay hoy ireo mpivarotra. Tompoko sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray noho tsy diako ny tokantranonao mity arivariva ety. Tonga sondrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MPS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Fa mbola mijanona ho antso anefitra hatramin'ny androany ny antsovonjy ataon'ireo orinasa mpanao lalana miara-miasa amin'ny mpitondra fanjakana malagasy mikasika indrindra ny vola izay tokony hositrana izy ireo moa no antony tamin'ity androany ity. Ny vondrona ary nampiantso mpanao gazety teny Atsahavola teny androany izy ireo Anjavandria Maefa sy Andry Rakotomalala. Efa sy volana izay no mbola tsy voalohan'ny fanjakana ny vola izay tokony hositrahany ireto orinasa mpanao lalana sy mpikojakoja lalana eto Madagasikara ireto. Misy 300 izy ireo izay mampiasa olona 4,000 eo. Efa nisy hatrany ny fifampiresahana teo amin'izy ireo sy ny tompona andraikitra tao anatin'izay fotoana izay. Saingy mandrakity ny androany tsy mbola nahazo vola io izy ireo. Mahakagaina nefa hoy ireto tompona orinasa ireto ny sakana tsy hamohan'ny fanjakana io volan'izy ireo io. Kanefa efa misy ny vola natokana ao amin'izany ao amin'ny fond routier. Tamin'ny hatramin'ny 31 décembre 2020 zany dia fantatray nefa fa misy TEF na titre d'engagement financier nataon'ny fanjakana amin'ny asa io. Zany titre d'engagement financier zany dia mitetina 94 milliards d'ariary mahery. Nefa ny volanay zany amin'ny fond routier io dia manakaikaiky eo amin'ny 33 milliards d'ariary eo. Kagaga zay hoe 94 milliards d'ariary ve ny volan'ny fond routier efa disponible nefa le 33 milliards d'ariary-nay mbola tsy voapaye foana. Fanontaniana ray izay mipetraka. Fanontaniana faharoko efa nilaza kory zareo fa efa vita ny audity ary efa nalefa ny dolidolo ny dossier rehetrarehetra any amin'ny ambaratonga ambony zay nilazainy tamin'izay. Ka raha efa lasa koa ka rehefa vita koa ny audity ka efa lasa ny dossier mbola inona ihany ny antony mbola mahatonga blocage le paiement hatramin'izao. Ary manaraka eo dia miantso koa zay raha efa tsy havita ntsony ny fanjakana amin'ity zavatra ity dia miantso zay ny fiarahamoniny firenena misy eto amin'ity firenena ity mpitondra vavahany zany ny bailleur de fonds ny Union européenne ny Banque mondiale sy ny sisa mba hijery akaiky satria ireo natao hoe hanampy ny firenena mba hijery akaiky koa ireo satria raha manampy ny firenena ireo dia manampy anay ihany koa. Efa miatra manaina mihitsy ny zava-misy ho hatrany ireto tompona orinasa mpikojakoja lalana ireto saingy tao dia ny fanjakana fanana fotsiny ihany izany. Mpandrara malagasy avokoa nefa ny ankamaroan'izy ireo ary misy amin'izy ireo nefa misy mitory eny anivon'ny fitsarana mihitsy amin'izao fotoana izao noho izay tsy fandoavan'ny fanjakana izay volan'izy ireo izay. Efa 6 volana lasa na vita ny asa. Efa vita réception atsakana sy andavany ny asa. Nefa hatreto dia tsy mbola mandray izany tambo karama izany izahay. Efa voalaza eo maro ny fitaraina nataonay hoe efa tena miantra malaina ity efa misy tapaka lalandra efa misy maty mihitsy ao koa ireo entreprise maro izay manana tonga hatramin'ny raharaham-pitsarana satria ireo opérateur financier toy ny banque ny fournisseur dia tonga nay mitory hatrany ny fitsarana hatreto ka eto dia manao antsoavy izahay amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana hitsatsokajiny izay concerné amin'izao indrindra fa ianao Andriamatoa prime ministre izay tsy ahita teny mihitsy amin'ity raha ity. Mahatsiaro tena ho voafitaky ny fanjakana tanteraka araka izany ireto mpandraraha malagasy ireto
tsy hijanona kosa nefa nietsika fitakiana hoy izy ireo raha tsy azo ny vola izay tokony hosotrahan'izy ireo. Fa mbola tsy miravina hatramin'izao ny olona ireo mpivarotra etsy amoron-tatatra Andravoahangy sy ny komuna Antananarivo renivohitra. Araka ny fantatra mantsy dia ho asian'ny komuna trano eva eo amin'ny toeran'io Atsoatsy kanefa tsy izany noho ny fanarahana tamin'ireo mpivarotra hatrany amboalohany. Nampiaka-peo indray araka izany ireo mpivarotra tamin'ity androany ity. Mbola ny Zavandriamaefa sy Andra Kotomalala hatrany. Volana maromaro izay no nesoron'ny komuna teto amin'ity toerana ity reto mpivarotra teto amoron-tatatra Andravoahangy reto. Nampanantenana sy ny fanarahany rotota tamin'izany fa rehefa vita ny fanamboarana ny lalana amin'ity tsena ity dia afaka miverina mivarotra ireto mpivarotra ireto. Vita nefa ity ilay fanamboarana, mbola tsy tapaverina teto ireto mpivarotra ireto. Efa mandeha sady raha teo ny feo fananganan'ny komuna trano eva manodidina ny 220 eo indray ity toerana ity, izay mampiayay ireo mpivarotra amin'izao fotoana izao. Nanana iazay tamin'ny voalohany tamin'ny hoe anorenanareo boxa teto amin'ity sisy tatatra fivarotana ity. Ankehitriny nefa mivoaka tanteraka zany marina amin'le izy hoe boxa no ataonareo amin'ity sisy tatatra ity. Fa maninona re tompoko zany tsika raha tsy mifamitapitaka na maika anareo nanao somita ao anatin'ny dossier taratasinay fa hoe amboarina ny lalana, rehefa vita ny lalana dia miverina nareo mpivarotra. Nataonareo somi zany tao amin'ny komuna, tao amin'ny fokotany ny lehibe an-tsena. Aiza mba fitahana re tompoko izay vahoaka fa tena mijaly re zahay, tena mijaly zay, tena mijaly. Any tompoko izao mba tena araka le taratasy mifanarahana iny dia tena aloha mba tsy hisy fivadihana fa rehefa vita le foto-drafitrasa zany hoe zay ny ala teto hoe tena amboarina le foto-drafitrasa, vita ny foto-drafitrasa miverina zay. Izay zany mba etaetanay mpivarotra vahoaka reto hoe vereno plasinay zay. Ka dia mba mangataka aminareo fitondrana mahefany ambony tompoko izay fa dia mandraka nitsindry azo lena satria izay manam-bola ihany fa zany afaka hampiasa boxa fa izahay tatsasiny malotoloto sy majinika ohatr'izao paozina izao za ve tompoko dia tsy mba manazoanay mba hiady amin'ilay plasinay satria izay tompoko nefa hoe teto hatramin'izay na nanjarain'ity dia rehefa atody miady amam-bato zany izay tompoko ankehitriny ka dia apetraka eo aminareo ny fahendrena mba jereo izahay majinika satria izahay tompoko noana. Mpivarotra mahery efa zato izy ireo no nahilika teto. Manay mafy ny mety isian'ny ambadika fahafandray araka izany tsy ireto mpivarotra ireto. Fandeto teranao kosa manaraka indray ary ny fivoaran'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara tamin'ny androny omaly izay nivoaka tamin'ity androany ity. Efatra ny maty raha 20 kosa ny tranga vaovao voatily tamin'ireo fitiliana 20 izay natao tamin'ny omaly. Nahitana ireo tranga vaovao ireo moa dia tahaka izao manaraka izao: 570 Analamanga, 4 Loatra Mangoro, 8 tany Automatsiatra, 4 Boeny, 2 Vatovavy Fitovinany, 2 Menabe, 2 Pongolava, 3 tany Irombe, 2 kosa tany Melaky, 2 toy izay ihany koa ny tany Faritry Sofia. Araka ny tatitra trany dia 70 amzato ireo marary ao anatin'ny tranga misy fasarotana na ilay antsointsika hoe forme grave. Ny vaovao tapatapany kosa indray misokatra ho an'ireo teratany frantsay sy eropeanina na ireo mizaka sopirenena frantsay sy eropeanina monina any amin'ny faritry eto amin'ny faritry Madagasikara ny vaksiny karakarainy Masovo frantsay, Diego Tomasina, Majanga, Toliary ary Nosbe no ahitana ireo mpiasan'ny fahasalamana afaka anatanteraka izany afaka fotoana vitsy raha ny fanambarany Masovo hatrany. Anisan'ireo faritra lavitra Antananarivo ary betsaka frantsay sy eropeanina moa no nosafidiana ireo faritra dimy ireo ka olona 520 taona mihoatra no afaka manao vaksiny Johnson. Vaovao trangam-piarahamonina kosa indray alatra tany tsindry azolena amin'ny fakana tany sy fibotona tan'olona eo ihany koa ny boky tany rovitra. Raha mateti-pitranga inanivony fitsarana izany rehetra izany. Aiza ho aiza nefa ny fitsarana malona ireo tranga mampalahelo ireo. Tatoato dia sesilany ireo fanambarana ataon'ireo olon-tsotra fa misy ny alatany etsero ataon'ireo mpanambola. Arao ny fanadadiana nataony namana mpanao gazety Ravirazavy Mahenina eo amin'ny rindra-tsary ny Madeo Prince. Ny 20 Janoary 2024 dia nambara tamin'ny silan-kevitry ny minisitra fahatsangana ny fitsarana misahana ny fananatany na tribunal terrier
anafainganana ny famahana ny atany saingy hatramin'izao tsy misy akony fa vao mainka aza mirongatra. Saika ny atany avokoa ny 700 raharainy ny fitsarana raha ny antotanisa fantatra farany alatra tany tsindra azy lena mifakana tany sy fipotona tanin'olona eo koa ny boky tany rovitra miteraka olana ho an'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Raharaha mateti-pitranga ny fitsarana atrangy iray izay tsy mety voavatra amin'izao ny raharaha fipotona tany ataon'ny orinasa Telma etsy Antanandrano izay mirefy 30 hektara. Andro vitsy zay dia miasa alina indray ireo mpiasan'ilay orinasa Antserasera mandavaka sy mikasa anangana fefy ety an-toerana. Mbola eny anivon'ny tribonaly nefa ny raharaha ka tsy eken'ireo taranak'ireo mpandova izany. Misy hatrany amin'ny fandrahonana miatra amin'ireo mpandova ireo ary tonga hatramin'ny fampiatsona eny anivon'ny zandary ny raharaha ankehitriny. Mampalaina anay dia zao zay rehefa sahirana sy tsy manana dia atao tsinitsinina. Averena aminay taninay fa zay tsy manaiky na ho faty eto ary zay menaka tsy aleta. Esory re manam-pahefana rehetrarehetra ireo. Fa zay tsy mangalatra amin'ny fanotanay no alainay tsy mila andreo zay eto. Ny fanorenany eto amin'ny taninay tsy ekenay tsony reo. Fa ny anay ara-dalàna tsara ny anay ny taninay ny taratasina eto tena ara-dalàna. Zay zany ny angatanay mihitsy ny ajanona mihitsy fa zay tsy manaiky an'io fa irodananay io rehefa atsangana eo io anao fihetsika mahery setra koa zay. Zay ny angatanay. Dia mangataka andriamatao be ny tanànako mba handray fepetra amin'izao zavatra satria misy pary avy aminy koa zany nahatonga an'izao rehetrarehetra izao. Saika ny akamban'ireo sehatra dia saika hitrangana kolikoly tsy maro-panjakana ary nakipony tany fanana tany ary ny fitsarana. Tsy vaovao intsony ny kolikoly amin'ny sehatra maro sy amin'ny ambaratonga rehetra ary tsy maharesy tosika ny Bianco sa mifinina ny Pâques. Marina fahalarana fa 750 amina firenena 700 maneran-tany nanaovana fanadihadiana momba ny kolikoly i Madagasikara. Fosotry iray mamotika ny Madagasikara ny tsy fisiany fahamarinana amin'ny endriny maro. Saika anjakan'izany tsy fahamarinana izany ny sehatra rehetra eto amin'ny firenena na eo amin'ny fitantanan-draharam-panjakana eo amin'ny sehatry ny fitsarana ihany koa. Tsy misy intsony ny fahamarinana amin'izao vanim-potoana izao satria manjaka ny herin'ny vola sy ny fitiavan-tena manomboka ny amin'ny sehatra ambany indrindra hatrany afara tampony. Olana hafa koa moa ny fidiran'ny mpandraharaha sasany amin'ny raharaha politika izay lesika eo amin'ny fitondram-panjakana. Antony isian'ny olona ambony lalàna ny fiarovana politika sy fiombonana sokajy amanamana sy mpamatsy vola azy ireo. Azy ilay hoe fitsarana mahaleo tena manoloana izany irehetra izany mendrika firosona ny mijadona raha toa ka mampiasa fahefana mpanambola. Araka izany, takina fanjakana fampiarana lalàna amin'izay miopefy na iza na iza. Mitaky fandraisana ndraikitra avy amin'ny sehatra tsirairay izay voakasika ny ady ny famahana ny olana mba tsy hiverena ny korotana amin'ny lafiny fananantany ary tokony asiana fifanantonana eo amin'ny fitsarana sy ny fananantany. Vaovao ny fanabeazana kosa indray araka ny fantatra ny 20 isanjaton'ireo taratasy-panadinana iatrehana ny fanadina-panjakana BEPC no efa nivoaka an-taratasy tena anivon'ny knampimada ambomanambola. Efa vita avokoa ny taratasy-panadinana rehetra ho an'ny fanadina-panjakana CEPE. Tsy ahivina fanahitana fiakarana 3 isanjato nisan'ireo anala fanadinana raha oharina tamin'ny tondasa. Famiroso amin'ny fiombanana samihafa iatrehana ny fiverenan'ireo mpizahatany amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ireo mpisehatra amin'izany amin'izao fotoana izao. Isan'ireo fepetra takina amin'ireo mpandraharaha ny fampiarana ny protocole d'hygiène eny anivon'ireo trano fandraisam-bahiny sy fisakafoana samihafa ary ireo orinasa mpivarotra sy mpamolavola fivanianana. Misa 9 moa izy ireo any amin'ny faritra Anosy, Atsimo Andrefana, Diana, Anosy-be, Analamanga ary Sainte-Marie izay efa nahazo fiofanana. Fa zao valanaretina Covid-19 izao tena moka fanafody vaovao izany hoe huile essentielle maromaro ny ivitoeram-pikarohana Imra. Fantatra tamin'izany fa azotrona sady afaka atao gel désinfectant no sady afaka atao evoka ity vokatra vaovao ity. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena kosa indray nanaiky ny ahafahan'ireo orinasa tsy miankina anokatra orinasa madinika sy tsalatsalany ny fanjakana any Cuba amin'izao fotoana izao. Vokatry ny krizy moa dia nanapa-kevitra ny andray afainganam-pandeha aingana kokoa eo amin'ny lafiny toe-karena ny fanjakana sosialista any an-toerana. Mitatatra amintsika izay vaovao izay Ravy Razafy Mahina sy Mateo Prince.
Ny filan-kevitry ny minisitra Omaly no nandany ny ahafahan'ireo orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana manangana orinasa madinika salatsalany entina manainga ny toe-karem-pirenena ao Cuba. Tsy mbola ao anatin'ny hafainganam-pandeha tadiavin'ireo orinasa ireo anefa izany. Maro be ireo sakantsakana tsy ahafahana manatanteraka izany toy ny lalàna ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany. Eo ihany koa ny sehatra azo iasana na tsia arakaraka ny lamina apetraky ny fanjakana. Efa ny taonany maro no niandry ny fandaniana lalàna feno PME ireo orinasa tsy miankina ireo. 13 isanjaton'ireo olona miasa ao Cuba no eny anivony sehatra tsy miankina. Ny ankamaroan'izy ireo milaza fa tsy ho tanteraky ny fanjakana ny teny nomeny ka amin'izany no fanambarana fotsiny ihany ny alalana omeny ireo orinasa tsy miankina. Nilaza kosa ny Prime Ministre Manuel Marrero Cruz fa mandeha miandalana ny fanatanterana izany mandroso miadana ary tsy hijanona intsony. Ny taonao avy no tokony laniny eo anivon'ny parlemanta ny lalàna ho an'ireo orinasa madinika sy salatsalany ireo saingy mbola baraingo izany mandraka ankehitriny. Ireo paito-karena modeny laza fa nataon'ny fanjakana Cubanina hitarihana mpamatsy vola Amerikanina ihany ilay fanambarana fa tsy ireo orinasa ao an-toerana akory. Ny vaovao politika kosa indray nanaitra maro ny nahita ny fanahian-kevitra nataon'ny Italia ny serasera fiadidin'ny Repoblika teo aloha atao anaty tambajotra serasera tamin'ny andron'ny omaly. Resabe tokoa satria mialoha ny fivoahan'ny tatitra ny filan-kevitry ny minisitra tamin'ny fomba ofisialy no naparitahany izany atao anatin'ny tambajotra serasera Facebook tamin'ny omaly ariva. Miendrika ho famohana tsy ambaratelo mialoha ny fotoana izany hoy ny solombavambahoaka iray arora ny fanadadiana nataon'ny namana mpanao gazety Jessica Miray eo am'rindra-tsary sy sary ny tahiriny aina. Omaly ariva no nivoaka ity fanahian-kevitry ny taliany serasera ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha ity. Milaza fa voaantso amina andraikitra hafa ny tenany ka natolotra Andriamatoa Soatiana Rajoelina ny fitantanana ny serasera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Fotoana mbola nampandeha ny filan-kevitry ny minisitra. Izany hoe tsy mbola nivoaka akory ny didy milaza ny fanalana na fanoloana azy. Ora 4 taty aoriana tokoa mantsy vao nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra milaza ny fanafoanana ny fanendrena azy. Fomba fijery maro avy hatrany no azo andikany an'izany. No esorina sana findra-toerana. Tsy misy vaovao ofisialy manamarina ny toeran'ny vaovao aloha hatramin'izao. Izao fiasika izao ihany koa ve tsy midika fa famoahana tsy ambaratelo ao anivon'ny fitantanana ny Repoblika mialoha ny vaovao ofisialy sa fanamarinan-tena. Ilay fanamarinana ny zavatra hitranga no alefa mieloha satria efa fantatra fa tsy maintsy hitranga ilay izy dia mba tsy tenenako hoe fanadiova-tena mieloha manana an'izay endrik'izay ilay izy satria raha ny tena marina rehefa tafavoaka rehefa vita ny fivorian'ny filan-kevitra aorian'ny filan-kevitra iny mandrafitra ny tatitra ny tompona andraikitra vaovao sy izay tompona andraikitra mikarakara iny anjarany no mamoaka azy fa tsy manana fahefana ninonninona intsony ilaza an'izay ilay efa tsy tale intsony raha ataontsika hoe namoaka amin'ny anaran'ny tena manokana izy azo lazaina hoe mamoaka mieloha tsy ambaratelo ange zany tsy ambaratelo amin'ny fitantanana ny firenena zany ary mino fa adiny 4 zany mbola tsy niditra tao anatin'ilay filan-kevitra ilay fanapahan-kevitra fa mbola mba tsy tena hoe talohan'ny nidirana tamin'ny filan-kevitra akory dia efa avoaka ny hitany be sy ny maro amin'ny anaran'ny tenany manokana ny vaovao momba ny fitantanana ny firenena. Tsy vao izao no nahita ndromoromo ity taliany serasera ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha ity. Vao tsy ela akory izay no niteraka resabe ihany koa ny nanaovany akanjo miaramila teto amin'ny tambazotra serasera. Ny fiantsiny ady amin'ny minisitra ny serasera. Fanampiantso mpanao gazety ihany koa androany ny olon-tsotra iray sady mpisehatra eo amin'ny tontolo politika eto Madagasikara toy ilay antso efa nataony ho an'ny tokony anaovana fanahian-kevitra lehibe etsy amin'ny kianjany 13 Memo no anton'izany fanandresaka ho an'ny mpanao gazety izany tamin'ity androany ity arora fanadadiana eo amin'ny rindra-tsariny Mateo Prince. Nanomboka ny herinandro lasa teo nanomboka ny antso avy ataony ity olom-pirenena iray ity ho an'ireo olon-tsotra tsy mazaka ny fitangany vidim-pianana sy ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Androany tena namafy izany antso izany indray ny tenany ary laza fa tsy tokony hosakanana ny hetsika fanahian-kevitra an-dalambe satria zo fototra izany. Mba alohan'ny toetra raha misy eto amin'ny firenena
dia anisan'ny vahaolana ny fidinana an-dalambe satria ina ny antony aoka fatatsika vahoaka fa itsika dia tsy olona mandeha irery eto amin'ity tany firenena ity amin'ity zao tontolo zao ty fa manana andreo fianakaviam-be resa-pirenena, manana andreo a nosy rahavavy, manana andreo a firenena rehetra zay manara-maso akaiky hitondra raha misy eto amin'ny firenena. Amin'ny fomba hoana efa atsika maneho ny hevitra atsikany amin'izy ireo dia ny fidinana an-dalambe no afantaran'izy ireo fa efa tsy zakatsika izao zavatra mandalo misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao. Ka raha ohatra zavatra mahazo atsikany mbola zakatsikany dia afaka mijanona angetsikany, afaka tsy midina an-dalambe. Fa ny dia ny fanentanako ny fidinana an-dalambe dia ampifantarako atsika ny zo fototra zay faritana lampan'ireo tsy fahotana ary tsy eloka mihitsy ny fidinana an-dalambe ary vahaolana mba hafantaran'ireo fianakaviam-be resa-pirenena fa hoe mandalo olana i Madagasikara. Tsy midika ho fanonganam-panjakana velively akory ny fidinana an-dalambe hoy hatrany ny fanazavana fa fanehoana ny fitarainana ataon'ny vahoaka amin'ny tranga tsy mety eto Madagasikara. Fanopory ireo solombavambahoaka sy ireo mpanentana ao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny tena mampanohitra azy ireo nanantsika fonany ireo tsy fetezana maro amin'ny fitantanana tsy mahomby eto amin'ny firenena. Isan'izany ohatra ny makasika ny fiainan'ny mponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra, ny makasika ihany koa ny toe-karem-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao ary ny maro hafa. Mamitana amintsika izay vaovao izay ny namana mpanao gazety Iando miaratiana eo amin'ny rindran-tsary Mathieu Prince. Tsy mitaza-potsiny manoloana ny tsy fetezana maro mahakasika ny fitantanana tsy mahomby ny raharam-pirenena amin'izao fotoana ny mpanohitra afa manao ny fomba rehetra kosa ahafahany malagasy tsy hankanavaka mahazo ny vaovao marina mahakasika ireo trangan-javatra maro eto amin'ny firenena. Lalana iray ahafahany mpitondra fanjakana rahateo manintsy ny fomba fiasan'izany hoy ny teo anivon'ny miara-manonja. Io mantsy le antsoina mpanohitra foana haka nareo manatsikera haka nareo manatsikafina mihitsy fa raha ohatra ka tena mahay ny mpitondra entiny antsiny ny lalana zany, entiny anamboarany fitantanana zany ary mety hanovany fomba famindrana zany hoe iza ny priorité amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fampiasam-bola fa atao ohatra ny be dia be marina ny mpisehatra atao ankilabao amin'ity firenena ity. Noporofo ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera nandritra ny fandraisam-pitenenany ny tsy fisian'ny mangahara sy ny tsy fahaiza-mitantana ny fitondram-panjakana ny toe-karem-pirenena malagasy indrindra amin'ny fanjofana solika nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny volana aprily 2024 tafakatra 720 amin'ny 104 miliary ariary ny elanelana tamin'ny vidy solika izany hoe ny gazoil, ny lasantsy ary ny solika fandrehitra izay ny baben'ny malagasy noho ny tsy fanajana ny vidy solika amin'ny tsena iraisam-pirenena hatramin'izao anefa tsy tantaratra ary angatan'izy ireo fanazavana amin'ny fitondram-panjakana ny mahakasika ny ampiasain'ny vola io, vola izay azo heverina fa afaka andoavana ireo trosany Madagasikara eo amin'ireo kompania mpamaty solika saingy tsy mbola voalohatra amin'izao. 1169 milliards ariary ny vola izay ny babetsika mpanjifa avy amin'ireo elanelana tamin'ny vidin'ny gazoil, ny essence ary ny vidin'ny pétrole zany na solika fandrehatra. Makaiza zany io elanelana hitatsika io, mangataka tsika eto zany mitaky moa zany fa tsy mangataka tsika tsy mangataka zany. 100 miliary ariary volana jona 2024 970 miliary ariary ary ny mars 1 ny trosan'ny pétrolier dia mbola misy 970 miliary ariary dia natao aiza zany lay 1169 miliara zay ny baben'lay mpanjifa tokony fa vita zany raha ohatra ka lay kajy nataontsika teo zany zay ny baben'lay mpanjifa zay tokony efa vita fa magaga mbola mitoetra ireo dia nakaizy zany reo zay le fantanina petrako aminareo nakaizy ireo trosan'ny pétrolier reo mbola naninona reo trosan'ny pétrolier mbola mipetraka ao nefa tsika mahita le 1169 miliary ariary. Isan'ireo sehatra mampiroborobo ny sy ampamokarina sy ny indostria ny fanjofana solika mifanohitra tanteraka amin'izay anefa ny zava-misy hoy hatramin'ity solombavambahoaka ity. Président tsy hoe rehefa fandokandokona reo dia hoe ty ezaka ataonao ty dia tafiditra amin'ny fampiroboroboana ny industrie.
nefa taremarika eo mazava any amin'ny fitaterana no mandeha ny angovo any miodina ny solokitsika tokony famadika io zany aty amin'ny sempamokarana ny tena mandeha ny solokitsika satria ambony be ny filanan'le solika any amin'ny sempamokarana zay tsika de mahazo mitedaka nareo hoe monsieur le président tiezaka ataonao ty tena mampiroborobo industrie fa marina ianao mihitsy mamonony industrie sy ny sempamokarana eto nandritra ity fandarana manokana androany ity ihany koa ankoatran'ny famotim-pitsirana ireo maharary ny vahoaka indrindra nyreo toerana lavitra andrina izay miaina tanteraka anaty fahasahiranana ny mahakasika nisy fisitrahan'ny malagasy ny zo fototra amin'ny fahazoana vaovao no nanareo tany reto solomavamahoaka ihany koa nitondrany ny fankasitrahana ho an'ireo malala-tanana tamin'ny fanampiana ireo mpanakanto malagasy tsy janatreo ny hetsika raha ny fanazavana fa itoy ho famonjena sy fanampiana ny mpiarabelona nanao antsoavan'izay vonina anatanteraka izany moa izy ireo faraka ny fantatra dia ho tanterahana ny talata valojona ho avy izao ny fionana sy ny fametram-panontaniana eo amin'ny gouvernemanta sy ireo solombavambahoaka Madagasikara ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta Andriamatoa Tsay Christian sy ny ministre ny toe-karena sy ny vola Andriamatoa Richard Randriamandranto no isantatra izany raha ny tetiandro avy amin'ny antenimera-pirenena trany ny ariva kosa dia ireo ministra misana ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana no hiatrika izany fionana izany miaraka amin'ireo parlementaire ireo amin'ny 12 jona ho avy izao kosa no ifarana izany fionana izany marina atrano moa fana de fivrina azo atrehany be sy ny maro aza ny fionan'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka dia mbola ho tanterahana amin'ny alalan'ny fampitandavitra izany afaraky ny vavava milatsaka amin'izao ora itenenana izao tena nanao fivony be atao amin'ny trano famakiam-boky ny université ireo mpiasa sy mpandraraha eo anivon'ny université Natsiranana niaraka tamin'ny syndicat maromaro tamin'ity ariva ity tapaka araka izany fa manome préavis de grève 27 ora mialo amin'ny filohan'ny université Natsiranana préfet de région ary ny gouverneur faritra diana izy ireo amin'izany Ratsova hatramin'ny zoma 4 ny olana izany hoe ny fitakina karama efabolana sy ny tombontsoa tokony izay ositrahany izy ireo dia ivondray izy ireo sady anidy ireo birao rehetra ao amin'ny université miaraka amin'ny ofisy ny baccalauréat izany raha tsy ahivina ireo mpandraraha eo anivon'ny université Natsiranana Antananarivo Fianaratsoa ary Mahajanga dia nitaky ny fandoavana ny karamany tamin'ity herinandro ity etsy ankilan'izay dia nanamafy ny teo anivon'ny ministère fampianarana ambony fa vokatry ny digitalisation no mahatonga ny fahatarana ary miakina amin'ny ministère vola ny fandoavana izany ireo mpiasan'ny université kosa dia mitaky hatrany zony any Fianaratsoa moa dia efa nanomboka ny talata lasa teo ny grevy ary ny université maty izany dia izay ihany koa ry tompo lahy sy tompoko vavy no etoko manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany samio samy tsara ho lavitry ny aretinary tompoko lahy sy tompoko vavy enao matompoko